ny fahotana, ny lalàna ary ny filazantsara. Ino amin'ny tenantsika ny dinika ny fanaovantsika tamin'ity herinandro ity. Mbola manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fifaliana mandrakariva no alorako ny arahaba mba hampirarintsoa amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola afaka miaraka mandinika ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao. Miarahaba an'ireo izay sambany mba miaraka amintsika. Ny faniriana dia tsy kisendrasendra ny fanarahanao izao fandarana izao, fa tena efa programan'Andriamanitra manokana ho an'ny fiainanao izany. Dia ry araka hivavaka isika milohany andiniantsika izany dinika ifanaovantsika izany. Andriamanitra rainay eo, misaotranao mandrakariva izay no ny alehibe ny fitiavanao sy ny indrafonao, ka mbola nahatraranay sy nanomezanao anay izao tombontsoa lehibe miandinika ny teninao izao. Mamela ny helokay ary eo ka mba ho vita fihavanana aminao zahay. Kehitriny ny arahadinika ny teninao izay dia mangataka ny fanena masina, ilay mpanazava, ilay mpananatra, mpanorohevitra, mba hampitoerinao temponay zo ny maray tsara izany teninao izany, ka tsy hiverina aminao ny teny raha tsy efa nahasoany tsirairay avy. Tononona sangatana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 5:100 andinina telo amby sivifolo sy fahaefatra amby sivifolo. Mino fa fombavanao le izy. Salamo fa 5:100 andinina fa telo amby sivifolo sy fahaefatra amby sivifolo manao hoe: fa ny tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no hamelomanao aho. Anao vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Ry mpiara-midinika namana, no resantsika tamin'ity herinandro ity ny amin'ny fahotana. Resahana melohan'ilay fahotana, ny fakapanahy. Tsy mitovy mantsy ny fakapanahy sy ny fahotana na tatao misy fifandraisana azy. Alaim-panahy ny Jesosy koa nalaim-panahy fa tsy nanota. Fa ny fakapanahy kosa raha toa ka tsy toerina, dia lasa mitarika antsika ho any amin'ny fahotana izany. Aoka tsy ho amaivanitsika, na didin'ny herinandro ity dia nolazaintsika fa tsy azo amaivanina noviana ny fahotana. Na datao efa zary zatra mahazatra aza misy an'izany amin'ny fiarahamonina misy antsika karazana fahotana. Aoka tsy ho amaivanitsika, ary Andriamanitra tsy manamaivana fahotana. Marina fa samy fananota ny tsirairay avy. Kanefa nomena tamin'ity herinandro ity, ireo tari-dalana mba ahafahantsika miaro. Inona no manda nomeny lesona antsika tamin'ity herinandro ity, mba ahafahantsika mahatonga antsika mba tsy ho rendrika anatin'izany fahotana izany. No resahantsika ny amin'ny lalàna izay nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra teo telom-bola sinay. No resahantsika ihany koa ny fifandraisan'ny lalàna sy ny filazantsara. Ary notarina isika hoe ilaintsika ny manatanteraka izany, fa tsy hanao hoe tomboko fotsiny ihany isika. Ilaintsika ny mankatoa an'Andriamanitra. Ny mpiara-midinika namana, tsy tokony ho gaga isika raha toa ka betsaka ny olona mieritreritra fa saritakarina ny lohahivitra mikasika ny amin'ny lalàna, satria izany no antony lehibe nahatonga an'i Jesosy nifaty amin'ny hazo fijaliana, ary izany koa nahatonga ny Satana niady tamin'Andriamanitra. Noho ny tsy fahatanterantsika amin'ny fitandrimantsika ny lalàn'Andriamanitra, dia maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hahatonga antsika ho vonjena ho afaka amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra. Tadiditsika tsara fa nisy tamin'ny fotoan'andro ny ainan' Jesosy dia nisy olona nihevitra fa tonga Jesosy hanafoana lalàna, kanefa dia nilaza mihitsy Jesosy manao tsia. Nambaran'i Jesosy ny hevitra ny lalàna, ny toetra ny lalàna, ary tonga izy mba hanatanteraka ny fitandremana izany lalàna izany. Dia iverenantsika ny voalaza ao amin'ny filazantsara Matthieu 5. Filazantsara Matthieu 5, amafisina indray androany. Ny teny Jesosy manao hoe 7:10 sy 8:10.
aza taonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Amafisitsika androany amin'ity famaranana ity fa Jesosy tsy mandrava ny lalàna. Mampalahelo indrisy fa betsaka ny kristianina mandrava ny lalàn'Andriamanitra. Betsaka ny fiangonana milaza fa manompo an'Andriamanitra, mandrava ny lalàn'Andriamanitra. Betsaka ny fiangonana manao lalàn'Andriamanitra aza anivela ny fiangonana. Fa ny lalàn'olombelona indray no ampanjakana amin'ny fiangonana. O Jesosy, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Ka izay nahatonga Jesosy hiteny ao amin'ny Matthieu 7:1-2 manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakana lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Zava-dehibe mafonja ny tenin'i Jesosy. Jesosy tsy tonga andrava fa anatanteraka. Amin'ity androany ity ilaitsika ny miverina amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ity mpanoratra anankiray, ozy hoe ny fanajana ny lalàn'Andriamanitra no nanome hery ny Israely tamin'ny andro nanjakan'i Davida ireo taona ny andohan'ny fanjakan'i Solomona. Tamin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra no napisy ny fanavaozana tamin'ny andron'i Elia sy Josia. Ary amin'ny teny fahamarinana ihany koa izay lova sarobidy ananan'i Israely no nitokisany Jeremia teo amin'ny faniriny hanao fanavaozana. Raha tianao zany hanao fanavaozana amin'ny fiainanao, raha tiantsika nisy ny fanavaozana amin'ny fiainantsika, ilaitsika ny miverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika ny miverina amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaitsika ny manao fanapahan-kevitra tahaka nataon'ny mpanao salamo. Salamo 119 andininy 7:9 manao hoe tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao. Manana andraikitra ve ianao ao amin'ny fiangonana? Manana andraikitra ve ianao amin'ny toeram-piasana? Manana andraikitra ve ianao amin'ny fiarahamonina misy anao? Manana andraikitra ve ianao amin'ny firenena misy antsika ity? Mba hahatonga fanavaozana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, dia ilaitsika miverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika miverina amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Matoky aho, noho ny fahasoavan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika, fa vitanao ny manao izany sitrapon'Andriamanitra izany, noho ilay herin'Andriamanitra, herin'ny fanahy masina izay angatantsika isan'andro anaty antsika ho amin'izany. Tompony, hombanao. Tompony, hitay anao. Ka isika rehetra ne samy ho velomina amin'ny alalan'ny tsy fanatinoantsika ny didin'Andriamanitra. Mahafaty ny fahotana, manimba ny fahotana, mamodika ny fahotana, ary mahavery ny fahotana. Fa mahavonjy antsika kosa ny filazantsarani Jesosy. Mahavonjy antsika kosa ny nafatesany teo amin'ny fijaliana. Manamarina antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hombanao ane Andriamanitra. Andeha hivavaka arsika. Sotranao izay Andriamanitra, nandritra ny herinandro nomenao anay, ka nahafantaranay ny amin'ny sitraponao izay tokony ataonay. Ampio zahay amin'ny alalan'ny fanainao masina, tsy vita ny amin'ny herin'ny tenanay izany, satria mpanota tsy mendrika izahay, fa noho ny fanainao masina kosa dia azonay atao ny mandeha mahitsy eo anatrianao. Tantanao ary izahay, aza votsitra aminay ny tananao Jesosy, ampitoery mandrakariva ty anatinay ny herinao, mba hahafanay mizotra araka ny sitraponao. Dia mitahy ny mpiara-midinika rehetra, mitahy izay mahakasika anay, tinonona ny vavaka angatana aminara Jesosy. Amen.